ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahamiraba antsika mianakavy rehefako malala tratra ity voalohan'ny volana oktobra ity, alakamisy voalohan'ny volana oktobra, ary anonana ny fiadanan'ny tompo amintsika ny salamo fa 7 salamo fa 7 no mofinainantsika anio, andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahavalo. Vakitsika aminaran'i Jesoa. Aoka tsy hirehitra ny fahatezeranao no ny mpanao ratsy, ary aza mialina ny mpanao meloka fa hojinjaina faingana tahaka ny ahitra izy ka alazo tahaka ny ahy maitso. Matokihan Jehovah ianao ka manaova soa, dia onina amin'ny tany ianao ka hofaly amin'ny fahamarinana, ary miravoravo amin'ny Jehovah ianao dia omeninao izay irian'ny fonao. Ankinao amin'ny Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka, ary ampiseho ny fahamarinanao tahaka ny mazava izy, ary ny rarina anao tahaka amin'ny tatao vovonana. Miantombena tsara miandry an'i Jehovah ianao ka manantena azy, aza tezitra amin'izay ambinina amin'ny lalany dia amin'izay olona manao sain-dratsy. Ray masino manomasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny andin'ny fafito mety tena mampahery anao ny tapany voalohany. Miantombena tsara miandry an'i Jehovah ianao ka manantena azy. Miantombena tsara miandry an'i Jehovah ianao ka manantena azy. Salamo nataon'i Davida ity salamo fa 7 ity ry havako. Davida izay mpanjaka ary niavaka tamin'ny mpanjaka rehetra tao amin'ny fanjakan'ny Israely, satria noho ny fahendrena sy ny finoanan'Andriamanitra dia saika azo lazaina hoe teo amin'ny mihitsy aza no niorenana zany faratampon'ny fanjakan'ny Israely zany. Ary Jesoa aza dia tondrona mihitsy hoe zanaky Davida. Eto ary dia Davida no manao salamo ampahany andin'ny fafito, salamo abdi ity, zany hoe salamo manao abdi ohatra zany hoe ny fiandohan'ilay teny rehetra amin'ilay salamo dia manomboka amin'ny litera ny andin'ny voalohany, mitomboka amin'ny A, ny andin'ny faharoa, manomboka amin'ny B ohatra raha litera malagasy no arahana dia takizay izy, dia diny manaraka fa tsy zay akory izy io fa abdi amin'ny teny hebreo. Ka ny andin'ny fafito dia manao hoe miantombena tsara miandry an'i Jehovah ianao ka manantena azy. Efa ndresaka teto ny andin'ny fahadimy, hitantsika eto amin'ny bokinao bolana, ary amafisiny ity andin'ny fahadimy salamo 7 ity hoe ankinao amin'ny Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka. Dia eto indray miantombena tsara miandry an'i Jehovah ianao ka manantena azy. Ampidirintsika aloha ao anatin'ilay tontolon'ilay salamo 7 ilay salamo fafito teo, inona no toe-javatra ny tranga. Ny zavatra ny tranga dia momba ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy, zay moa no resahany eo. Raha ohatra ka amin'ny teny latina izy dia hoe bonorum sy malorum haitsika zay, hoe ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Ny mitranga zany dia tsy fitansanany hoe faharatsian'ny ratsy fanahy na fahatsarany tsara fanahy loatra, fa asehon'ny bokin'ny salamo fa miara-maniry na miara-misy eo amin'ny fiarahamonina ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy. Raha ohatra ka jerena ao amin'ny filazan'ny fanahy ny filazan'ny tsara dia ny hoe tahaky ny vary sy ny tsiparifary, miara-maniry ao anatin'ny fiarahamonina na ao amin'ny tambary ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy, ary miara-misy ao anatin'ny fiarahamonina koa ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy. Ny fanazavana dia ny hoe metimety ampanontaniana tsika hoe fa maninona moa navelan'Andriamanitra misy foana ary ny ratsy, fa manana tsy nongotan'Andriamanitra ny daholo ny ratsy, nahoana mbola misy ratsy fanahy ihany nefa angamo Andriamanitra tsy afaka manana fahefana manala ny ratsy fanahy dia vita, na manaisotra ny ratsy fanahy amin'ny fiarahamonina amin'ny toerana maro samihafa dia vita, fa angamo Andriamanitra tsy mahay zavatra rehetra. Zavatra roa levako malala mahatonga azy zany hoe maninona mbola misy ny ratsy, dia io tahaka n'ilay fanorarana nataon'i Jesoa ihany momba n'ilay tanimbary izay namafazana tsiparifary,
de hoy Jesosy manao hoe alao am'ilay fanoarana zany aleo iara-maniry ihany ny vary sy ny tsiparifary fa any amin'ny farany vao miavaka izy raha ohatra ka tena tatsaha tsara ianao zany tena tantsaha de mahafantatra fa raha miara-maniry ny vary sy ny tsiparifary de ny tantsaha raha tsy mpanao kototoanga izy de tena mahafantatra tsara rehefa mijinja hoe ty vary ty tsiparifary ny vary sy ny tsiparifary tena miavaka ny tsiparifary somary avo kokoa ny faniriny ary ny vary kosa iva kokoa na be dibe tahaka ny ary ny tsiparifary de ny tsiparifary lasa avo kokoa izy any ka rehefa tonga ny fotoana fijijana ny vary de sotonina fotsiny izy satria lava be de mora kely ny manala azy tsy manahirana ny manala azy rehefa tonga ny fotoana fijinjana fa raha mbola eny an-tanimbary no manala ny tsiparifary de mety ho voaongotra miaraka amin'ny vary koa ny tsiparifary Jesosy de tena nahafantatra tsara an'izany tena tatsaha Jesosy raha izay fa raha mijery eny an-tanimbary mijereo tsara fa rehefa akaiky materaka iny ny vary amin'iny tena hitanao ny tsiparifary de hitanao fa manomboka misongotra avo be ny tsiparifary dia avelo masaka ny vary hoy Jesosy de rehefa aveo fatorana izy de sotonina fotsiny ilay tsiparifary miala anatin'ilay fatorana ilay amboary iny de tsy misy raha ohatra ka manoko tontolo vely vary no velesiny miaraka amin'ny vary ny tsiparifary zay zavatra hafa zay fahalaina de io fanoaranao mahatonga ny hoe Jesosy manao hoe aloha ny tsiparifary ho eo fa any amin'ny farany voavahany izany hoe amin'ny andro farany vao tena fanavahana ny ratsy sy ny tsara eto ambonin'ny tany de mety misy ny ratsy sy ny tsara miara-maniry miara-misy eto fa ny antony mahatonga an'izany de noho ny famindrampon'Andriamanitra ny voalohany noho ny famindrampon'Andriamanitra ny mamaky an'Andriamanitra tsy ny analany ratsy fa ny ampibebaka azy ho tsara amin'Andriamanitra ny olona rehetra de mendrika ho vonjena avokoa amin'Andriamanitra ny olona rehetra na iza de mendrika no ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary mendrika no vonjena avokoa noho zany dia tsy mahamaky an'Andriamanitra ny analany ratsy fanahy fa ny mahamaky an'Andriamanitra de ny ovan'ny olona ho amin'ny fahatsarana raha ohatra ka ongotan'Andriamanitra daholo ny ratsy de tsy misy tsara na iray aza hoy ny apôstôly Paoly voaongotra daholo tsika menakavy raha Paoly manokana ny resaha ny dikan'izany dia ny famelan'Andriamanitra ny ratsy hitranga dia tena famindrampon'Andriamanitra satria ny mamaky an'Andriamanitra de ny ovanaka ny teny Ezekela mpaminany hoe mositraka va ny hahafatesan'ny ratsy fanahy fa tsy nialany amin'ny lalan'ny ratsy mba ho velona izy ny faharoa de izao koa raha misy ny ratsy de tsy programan'Andriamanitra raha misy ny ratsy de tsy planin'Andriamanitra fa raha misy ny ratsy amin'ny fiarahamonina dia noho ny safidin'ny olona vokatry ny fahotana de misafidy zany Andriamanitra tsy afaka manery mihitsy ny safidin'ny olona Andriamanitra tsy miditra ao anatin'ny olona manery ny safidin'ny olona ny olombelona tsy sary-bakolon'Andriamanitra akory raha ohatra ka sary-bakolon'Andriamanitra tsika de tahaka ny marionnette ka Andriamanitra no ohatra ny ankizy manao marionnette reny de le namana tsobato de le mitendrery hoe makatsy akatsy zao atao ka ny olombelona tsy zay ny olombelona de men'Andriamanitra fafana hoy salamy favalo matao hoe nataonao latsaka kely no enao Andriamanitra mihitsy izy amin'ny salamy fahavalo hoe inona moa ny olona de nataonao eny amin'ny lanitra ny voninahitra ao dia asehony mihitsy hoe ny olombelona nge nataonao latsaka kely no enao fotsiny no zany dia tena zava-dehibe mihitsy ny atsapatsika fa Andriamanitra de nanome fahafahana atsika ka itsika no misafidy akalalahana de tsy teren'Andriamanitra no ny sitraponitsika ka ho tsara azon'Andriamanitra natao zany fa raha amin'izay fotoana izay raha terenanao ny tsara ianao de izao tsy le fahatsara-penana zany de tsy vokatry ny fiazahanao de tsy heviny fahatsaranao raha satria ny terena ianao fa matoanao manao ny tsara de vokatry ny safidinao zay ny misy heviny le fahatsarana de otsika manao hoe mety miara-misy eo amin'ny fiarahamonina zany ny ratsy sy ny tsara noho ny famindrampon'Andriamanitra noho ny safidin'ny olona hanao ny ratsy vokatry ny asan'ny ratsy vokatry ny asan'ny maizina sy ny asan'ny satana de zao raha no mitranga amin'ny salamo fafito amby telopolo ity miara-maniry eo ny ratsy sy ny tsara miara-misy eo amin'ny fiarahamonina ny ratsy sy ny tsara ary ndraindray dia Andriamanitra tsy mainka mamaly ratsy ny ratsy de ndraindray ny tsara fanana ny olona tsara ndraindray tezitra ampanao ratsy izy tezitra mahita ampanao ratsy izy ary mety ho azo ny fakapanahy iantso an'Andriamanitra mihitsy hoe valio ratsy io Andriamanitra mety ho azo ny fakapanahy koa aza ampiasa hery mihitsy na
mo Davida amin'ny andininy fito amby telopolo tapany andininy voalohany ty sanay fito amby telopolo ty hoe mialina ampanao meloko zany hoe misy fotoana tena mijery mihitsy lay olona tsara lay mino zany hoe tohotran'ny mety any ary ny fiainan'le ratsy fanako tohotran'ny mba mety any ary izy zany za manao ny tsara indray ty nohatra ny tsy de mety tsara de i Davida ihany mandresy lahatra amin'ny salama fito amby telopolo sy ny salama fatelo amby fitopolo de mitovitovy ihany heviny hoe tsy mateza akory ny fahasambaran'ny ratsy fanahy tsy mateza mihitsy tsy maharitra izy de rehefa nasehon'ny i Davida re amin'ny salama fito amby telopolo ty fahasamihafan'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ny fiafarany ratsy fanahy toy izy manao hoe alahazo tahaka ny ai maitso izy de hoy izy manao hoe enao kosa miantombena tsara miandry an'i Jehova ina ary ny dikan'io teny io raha ohatra ka miara-misy ao anatin'ny fiarahamonina ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ny ratsy fanahy mampiasa hery izy apetipety ny fiainany mampiasa toetra tsy mendrika isan-karazany izy apetipety ny fiainany mampiasa zavatra tsy mety isan-karazany tsy mampanina azy tsisy mety tsisy etika mihitsy izy tsisy moral izy tsisy finoana izy tsisy fitiavana izy zany rehetrany mety ho hitanao ao anatin'ny fiarahamonina ataon'ny ratsy fanahy dia vokatr'izay mety solafaka mety menjera ny tsara fanahy manao hoe aza Andriamanitra mba manahory tohatra ny milamina foana ny fiainan'ireo de hoy ny mpanao salama manao hoe valiny zay de hoe miantobena tsara mianjy an'i Jehova ianao zany hoe ho avy eo ny anjaranao fa matoky fa Andriamanitra mahafantatra anao ina ary dikany teny hoe miantombena tsara lay teny hoe miantombena tsara atoka jerena ny teny hébreu de nanoratana azy de ny hoe miandry ampanginana zay ny tena faka ny teny io mendrasa ampanginana zany hoe magnoloana ny etraketraky ny ratsy na mety ho filaminam-piainany ratsy vetivety amin'ny tsy fahamarinana ataony dia enao aza mitsirritra azy aza mialina azy aza tezitra azy akory fa izao ny valy teninao manoloana ny toejavatra tahaka izany dia miandry amin'ny mpahanginana ny anjarana omen'Andriamanitra anao ianao miandry amin'ny mpahanginana sy manantena azy dia zany afaka marana hoe miandry am-pahanginana dia izao milaza finoana zany marina fa tsy mitovy ny matoateny ampiasain'ny Exodosy toko fefatra ambin'ny folo raha manao hoe Jehova niady anareo fa ianareo kosa angina tsy mitovy amin'ilay hoe miandry am-pahanginana eto fa mifanakaiky any hevitra izy ireo ny hoe toy ny milaza manao hoe miandry am-pahanginana dia mamelana Andriamanitra hiady ho anao mamelana Andriamanitra hiasa ho anao ny olona rehefa tsy miandry an'Andriamanitra amin'ny fahanginana fa mety ho mitabataba mety ho mampiasa hery mety ho latsaka ao anatin'ny fakapanahy ataon'ny ratsy fanahy koa aza dia tsy miandry an'Andriamanitra amin'ny fahanginana izy miandry an'Andriamanitra amin'ny fahanginana dikan'izany tony finoana zany ny dikany afaka malala miantombena tsara miandry an'i Jehova ianao ka manantena azy ny dikan'izany finoanao zay ny valin'io raha hevitsika moa amin'ity volana oktobra ity dia ny hoe misoa amin'ny finoana masina ny dikany afaka malala dia ny hoe mino fa fantatr'Andriamanitra ny anjaranao mino fa tsy diso anjara eo amin'Andriamanitra ianao mino fa fantatr'Andriamanitra ny zavatra omena ny mpanompony tahaka anao ny masonao aza atao variana mijery izay tsy fahamendrehan'ny ratsy fanahy ny masonao aza velanao variana mijery izay mety fahatsara-penana vetivety ateraky ny faharatsy-pitondrantenan'ny ratsy fanahy raha zay anao izay lazana azy fa manantenan'Andriamanitra ny famantaran'Andriamanitra dia afaka malala tsy mba tara ny famantaran'Andriamanitra tsy mba tara ny famantaran'Andriamanitra mara-potoana mandrakariva noho zany mino dia mendrasa azy amin'ny mpahanginana da matetika afaka malala nisy fijogoana vavolombelona nataona tanora anankiray mba nanaitra azy ity dia hoy ilay tanora efa nianatra teny amin'ny université izy dia nahavita ny fianarana ambony teny amin'ny université nahavita ny fianarana 5 taona teny amin'ny université dia nandray antso ohatra ny nandray antso tsy hoe ohatra ny fa nandray antso mihitsy izy dia misalasala kely izy tovolaty hoe inona moa zany Andriamanitra anao ataoko manoloana ny antsonao ohatra mandre ny antsonao ho tonga mpitandrina zany
nefa ko ohatry ny misalasala fa ohatry mandre antso hafa de ny soratra anarana izy nanao fanadinana atao amin'ny école nationale d'administration na ny eny Androibe zany fianarana mono fianaran'ireo miopana ho administrateur civil dia rehefa niomana teny zany izy teny amin'ny amma zany nisoatra anarana zany izy hoe mba hanao ny fanadin'ny concours de sady nisoatra anarana koa izy hanao ao amin'ny toeram-panomanana hanao fanadinana ao amin'ny faculté de théologie satria mbola nizara be ny sainy hoe ataoko daholo ny fisoratana anarana Andriamanitra na za manao administrateur civil zany na za manao pasteur arakarak'izay fa tena tsy haiko mihitsy Andriamanitra zay mety fa ataoko aloha le fisoratana anarana de hitako zay hitondranao aho na hoe iny tena ataony fisoratana anarana de ndraraha de zao fanindry lay fanadinana ny fanindry lay fanadinana andro ny fanindry ny fanadinana anaovana ny concours amin'ny faculté théologie sy ny concours eny amin'ny fianarana mpiasa-panjakana ambony eny amma zany dia rehefa teo zany somary sahirana ny zazalahy de nataony de zao niaraka nomaniny ny fananana hiditra amin'ny toeram-panomanana mpitandrina sy ny fananana hiditra ao amin'ny sekoly ambony ny administrateur civil dia niaraka nomaniny zany tsy mbola nanapa-kevitra mihitsy izy fa dia niaraka nomaniny rehefa niaraka nomaniny zany de mbola tsy fantatr-Andriamanitra de homankodoro foana aloha zany fa de hitakeo tonga niaro anaovana ny fanadinana mbola tsy tapa-kevitra ihany izy mbola tsy amin'ny andro anaovana fanadinana mbola tsy tapa-kevitra ty zara ty inona n'Andriamanitra ny ataoko mbola tsy tapa-kevitra izy ny andro anaovana ny fanadinana de lasa izy andeha hanao fanadinana de sady mitondra baiboly izy mivoaka ny trano andeha hanao fanadinana anaovana hiasika fanadinana eny amin'ny faculté théologie Ambatondranaka zany montondra ty koa ny fitaovana hoentina miatrika ny fananana eny Androibe dia nandeha izy zany tonga amin'ny aréany bus izy de zao ny teneniny zao Andriamanitra eto any tsy mety tsy manapa-kevitra farany fa tsy fantatry fa ianao no anakinako ny zavatra rehetra ianao mahafantatra ny zavatra rehetra ka izao zay taxi be voalohany raha ohatra ka ny taxi be mitondra makany Ambatondrakanga ny tonga voalohany zany hoe mety miakatra telona kely dia zay zany anao fanadinana amin'ny toeram-panomanana mpitandrina eny Ambatondrakanga raha ohatra kosa ka le taxi be mandeha makany amin'ny Androibe no ny tonga aloha dia zay ianao andehanako inona zareo ny tonga aloha ny taxi be makany amin'ny makany Androibe any amin'ilay fananana ho administrateur civil de nino izy zay zany no izy ozy nitsofoka izy de nanao ny fananana izy ny voalohany tamin'ilay fananana dia nijoro vavolombelona zany izy fijorona vavolombelona zany tantarako aminareo zany dia eo no ahitany ity salamo ity zay anankiray am'izay fotokeviny tsy fantatro raha sendra mandreno n'izao mofinainy zao izy de atsiaro ny hoe zava-dehibe lay salamo lay toe-panahiny hoe za de nahatoko ny fitondran'Andriamanitra mety io ataontsika hoe mampisalasala ihany maha olombelo hoe zany ngamba tsy azo atao marina aminy zany fa tsy voatery ho marina aminao so ianao manao an'izany ho fomba fiaina koa soatra masina ihany no tokony mitondra ny fomba fiainanao fa izany fomba fiainana zany de efa fampiarany azy manokana ny soatra masina finoana zay fa tsy finoanao akory fa tsy midika koa zany de anao an'izany daholo ianao satria nanao an'izay izy tsy zay loatra ny tantarana zany tsy anaovanao te tahaka azy fa ny soratra masina ny tokony ho alainao tahaka fa zany de filazana nampiarany ny finoany nampiarany ny finoany ampiarantsika ny finoantsika mantsy samy manany azy rehefa ko malala ny soratra masina eo daholo tsika rehetra ny manofany fampiarantsika azy de vokatry ny fitariany fanahy masina ary io mahatonga ny tenin Jesosy manatongavaanao arak'izay irinao arak'izay inonao dia izay ny finoany zay ny famantarana nataony fa tsy azo atao hoe marina amin'ny olona rehetra zany akory ka ampiarinao amin'ny fiainanao tsy voatery ety aminao zany fa manjary vao maika miteraka fahasahana sy miteraka olanao anao fa ny tiana tenena de ny hoe zava-dehibe ny finoana sy ny fiankinana amin'Andriamanitra rehefa koa malala
ny dikany voalohany zany manao hoe miantobena tsara miandry an' Jehovah ianao de mino ny fitantanan'Andriamanitra sy manatena ny fitantanan'Andriamanitra finoana ny dikan'izay fa ny faharovako malala mba nahafinaritra any nampiasain'ny teny latina amin'ny hoe miantobena tsara miandry an' Jehovah ianao de zao lahy matoa teny dia subditus zay no ampiasainy teo zany hoe ataovy sub ambany dia toy ny hoe ataovy eo ambany ny fitahin'Andriamanitra raha miteny zany manao hoe miantobena miandry an' Jehovah ianao de zao meteza hipetraka eo ambanin'Andriamanitra ny dikan'izany fanetretena ny dikan'izany eo le fahanginana fa eo le fanetretena mihitsy dika hoe aoka ianao eo ambany n'Andriamanitra na ny fikasanao ataovy eo ambany fitahin'Andriamanitra mipetraha ianao ary miantobena ao anatin'ny fahanginana ary aza mipetraka eo amin'ny toerana misy an'Andriamanitra raha miteny zany mpanao salama eto manao hoe miantobena tsara miandry an' Jehovah dia nandikany vulgate azy de ny hoe zao aza maka ny toeran'Andriamanitra mihitsy ianao fa raha maka ny toeran'Andriamanitra ianao de hitsara ny mpanao ratsy raha ohatra maka ny toeran'Andriamanitra ianao de ny mahamaika anao ny anongotra ny mpanao ratsy raha maka ny toeran'Andriamanitra ianao de hakahala ny mpanao ratsy fa tsy maka ny toeran'Andriamanitra ianao fa Andriamanitra tsy ny safidy ny andripaka ny ratsy fanahy fa ny andry ny fotoana hitsarany azy no zany tiavako malala ny dikany hoe miantobena tsara miandry an' Jehovah de zao finoana hotsika fa izao koa fanetretena raha miteny zany ty mpanao salama ty miantobena miandry an' Jehovah ianao de zao tena fanetretena milaza fahain'Andriamanitra ny zavatra rehetra ny olona miteny hoe za de miandry an' Jehovah tsy olona tsy manao ninninina izy fa miasa eo ambany fitahin'Andriamanitra izy miasa tsy mipetraka eo amin'ny toeran'Andriamanitra miasa tsy mikasa akory aza hialo lalana an'Andriamanitra fa olona miandry sy mahatokony fitantanan'Andriamanitra mino fa Andriamanitra voalohany indrindra mahafantatra ny tokony mena azy faharoa mino fa Andriamanitra de mahay zavatra rehetra ary tsy tarana ny famataranandro na ny kalandriany fa tonga amin'ny fotoana mapety azy matoa ny olona mangaratra de tsy mahandry an'Andriamanitra matoa ny olona mifetsy de tsy mahandry an'Andriamanitra fa amintsika pindry avako malala de zao mahatoky sika fa tonga amin'ny anjara tokony hotsika ihany ny zavatra rehetra ary fa tendry avako malala dikany ty teny hoe miantobena tsara miandry an'Andriamanitra ity raha ohatra ka jerena amin'ny teny malagasy tsotra fotsiny zao indray dia tena hoy izy mihitsy manao hoe raha mifaka ny teny de zao manao hoe aza misalasala ianao aoka hitoetra tsara ny fonao aza mitebiteby fa andraso ny sitrapon'Andriamanitra misy fomba fitenin'ny tolo malagasy zay manao hoe Andriamanitra tsy andry ny hafa androko ihany zany hoe izay lay finoana lay fanantenana lay tsy fisalasalana momba ny fahatsarany anjara omen'Andriamanitra atsika afaka malala mikatona ny volana oktobra izany teny zany no hiarabananao amin'izao andro voalohany amin'ny volana oktobra zao zany no entina vatsoanao sahady mamakivaky ny volana oktobra de ny hoe miantobena tsara miandry an' Jehovah ka manatena azy atenao izy fa ho hitanao fa ampamirapiratra ampiseho ny fahamarinanao tahaka ny mazava izy ary ny raronanao tahaka amin'ny tatao vovonana manetreteny eo ambany tana maherin'Andriamanitra aza misalasala mihitsy miesa raha miasa mafy ianao raha miezaka ianao raha manao zavatra ianao de ataovy eo ambany fahasoavan'Andriamanitra zany ary matoky azy fa fitiavana izy hoy Jesoa raha andresaka tamin'ny mpianatra manao hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany de anampy anareo zany rehetra zany ary efa nanapeterana anao ndray maka taminy manao hoe tompo efa nahafoy zavatra be dibe nge zay Jesoa tamin'ny fanarahana anao betsaka aminafona taminao Jesoa de hoy Jesoa manao hoe tsy misy olona nahafoy zavatra na raha lana anabavy na inona ka tsy azo afolo eny afozato eny aza zany de avako malala aoka atoky isika ny anjara omen'Andriamanitra atsika finoany zany fanatenany zany fanatreteny zany faharetany zany ivavaka sika tompo misaotranao zahay noho ny amin'ny afatra zay
omenao anay tao aminao zahay ino atoky anatenanao Andriamanitra. Tsy hovariana hijeritra rehetra mety ho fahasambarana vetivetiny ratsy fanahy, fa ny masonay tokony hibanjina ny fahendrenao sy ny fitantananao mahagaga. Dia ampahirezo zay tompo ho tsara noho ny aminao Andriamanitra zahay, manefy anay, mitaiza anay, mahafantatra zay tokony ho anay. Amarino aminay tompo ny teninao, fa raha manankina ny fiainanay, ny fikasanay ka matoky anao zahay, dia ny fahamarinanao ho eo aminay mandrakariva. Dia taio ny tokantranonay, taio ny asan'ny tananay, ambino, taio ny fikelezanay nanay ho voninahitra ao, ary taio ny fahasalamanay ho ambinina amin'ny fiainanay isanandro. Misaotra Jesosy. Amen.